tafombana indray ity maraina ny talata 20 Jona 2024 ity ho aminareo ny mifasoavana ny salamo fahaselobefolo amby zato andininy fahafito amby folo hatramin'ny fahaefatra amby roapolo salamo fahafito amby folo amby zato sivy amby folo amby zato ny andininy fahafito amby folo hatramin'ny fahaefatra amby roapolo mitsangana riavana iara isotra sy ankalazan'Andriamanitra isika ho ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo asisoa mpanomponao mba ho velona ka hitandrina ny teninao ampahirato ny maso mba hitako zava-mahagaga ao amin'ny lalanao vahiny ety an-tany aho aza feninao any didinao torotoro ny fanahiko no ny faniriana tsipika ao mandrakariva voateninao mafy ny preare dia ny olomboaozina izay manimiala mididinao esoro amiko ny fahafambaraka sy ny fanamavona fa efa nitandrina ny teny vavolombelonao aho na dia ny mpanapaka aza dia mipetraka ka ekony aho izao mpanomponao misaintsaina ny didinao ny teny vavolombelonao koa ny firafiravoko eny mpanolo-tsaina izany amen ivavaka isika mideranao zay Andriamanitro no ny alehibe ny fitiavanao ary nasehonao niariary tao amin'i Jesosy Kristy izany natolotrao ho faty teo amin'ny hazo fijaliana mba ho famonjenanay ary nitsangana tamin'ny maty mba ho fahavelomanay mandrakizay misaotra fa nanisoanay mpanomponao ianao ary niangatahanay aminao dia ny mbola hiasan'ny fahasoavanao aminay mpanomponao tsirairay avy ahatsiarovanay ny eloka vitanay ka natonanay ianao amin'ny fanetretena angataha-pamelana ny rinay dia ny fahasoavanao koa ambombanay sambatan'olona hampahatsiaranay fa voavela ny elokay no ny amin'i Jesosy Kristy zanakao ary manantena indrindra izahay amin'izao fiarahamandinika soratra masina izao fa ny fanainao masina dia mpahiratra ny masonay ahitanay zava-mahagaga ao amin'ny lalanao Jesosy Tompo mamangy ny fiangonanao mitenena amin'ny fiangonanao amin'ny anaranao amen marka toko 17 andininy fahasivy hatramin'ny 17 amin'ny anaran'ny Tompo fa mitandrema ianareo fa atolotra misy ny diona sy okapoana ao amin'ny sinagoga ary hitsangana eo an-trehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka no miamiko ianareo ho vavolombelona aminy ary ny firenena rehetra tsy maintsy hitoriana ny filazantsara no koa raha mitondra anareo atolotra izy dia aza manara teo izay holazainareo fa izay teny omenanareo amin'izany ora izany no holazainareo fa tsy ianareo no hiteny fa ny fanahy masina ary ny rahalahy hanolotra ny rahalahy ho amin'ny fahafatesana ary ny ray hanolotra ny zanany ary ny zanaka hitsangana hanolotra ny ray aman-dreny ka hafaty azy ary ho alan'ny olona rehetra ianareo no ny anarako fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena amen ray masina manamasinana ian'ny fahamarinana iteninao amin'ny fahamarinana amen ny fanahy masina mpahitantsika tokoa ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'izao fiarahamandinika soratra masina araka ny marika toko 17 andininy fahasivy hatramin'ny 17 izao misy manampy antsika tsara amin'ny tsenjery ato amin'ity mofinaity inona ny mora hitsenjery ao ny toko sy andininy ny teny voalaza
vatadidio zany ary aina marika toko 7:20 andiny 7:20 aza mieritreritra laharana hafa ny hoaninareo fa 13 fotsiny marika toko 7:20 andiny 7:20 ahoana tsara vakitsika amin'ny anaran'ny to le tsy maninona na le tapany faharoa ihany aza no tadidinao izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena ho alan'ny olona rehetra ianareo no ny anarako fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena dao sika iresaka ny marika izay misy ity anjara mofinaina ity inona ny zavatra voamaritsika ao amin'ny filazantsara araka ny marika foy misy toko firy 40 izy no boky foy indrindra amin'ny filazantsara efatra averina kely hoe misy toko firy ny Matthieu ny Luc 4:20 John 2:20 izy kosa dia 40 ny toko ao aminy inona koa no mbola fantatrareo mba ny filazantsara araka ny marika izy no tsy mitantara ny nahaterahan'i Jesosy filazantsara tsisy krismasy raha io zany no amin'ny filazantsara tsy nanao krismasy tsika bebe clair izy ny voasoratra voalohany tamin'ny taona firy eny manodidina ny 12 hatramin'ny 70 taonan'i Kristy no nanoratana azy ny filaharany ao amin'ny baiboly dia filazantsara faharoa izy Matthieu aloha vao imarika fa ny nanoratana azy dia izy no voasoratra voalohany amin'ny filazantsara efatra dia mandeha ihany isika na koa mampiavaka azy tsy nilaza ny fahaterahan'i Jesosy ny foy indrindra filazantsara antitra indrindra any amin'ny toko 1:20 izay mindry sy atao batisa no vonjena izy no miteny an'izany inona koa eny ary ho fanampan'izany reto zavatra vitsivitsy reto miavaka izy amin'ny fitantarana mazava sady foy ary tsotra ny fiainana niarahana tamin'i Jesosy ny asa nataon'i Jesosy tantarainy mazava foy tsotra ny filazantsara ka ny marika dia lazaina hoe filazantsara ny asa tsy miandriandry ao dia voamaritsika izany hoe niaraka tamin'izay ny filazantsara ka ny marika rehefa dinihana ny soratra ho aminy ho ny mpandiniky dia nosoratana ho an'ny kristiana romanina sy ireo jentilisa manodidina azy romanina moa zany fa ivelan'ny teny fikasana jentilisa zany fa amin'ny ankapobeny zany dia nosoratana ho an'ny jentilisa ny filazantsara araka ny marika ary nampianarana fa Jesosy Kristy dia Jesosy dia ilay Mesia zanak'Andriamanitra toko 40 ndeha ho jerentsika vetivety ny fizarana antsipitsipiriany misy milaza fa mizara roa mazava ny filazantsara ka ny marika dia ny toko voalohany hatramin'ny toko 9 sy ny toko 10 hatramin'ny farany fa izay homenantsika eto dia fizarana antsipitsipiriany mety tsy ho araka ireo ny manoratra azy fa dia hiezaka ihany ny sisa koa ngamby izy ity atao printy dia
diangenanareo manaraka fotsinnareo sisa dia mitondra mody nda ho ary ny fizarana atao amin'ny filazantsaraka ny marika dia tetehantsika enina raha mofo-topaina zany a dia haiko tsony samy mananoatran'izy ny toko voalohany hatramin'ny toko fahavalo dia iraisan'ity mpandinika anankiray ity toko voalohany hatramin'ny toko fahavalo dia fitaomana hanaiky any Jesoa ho Mesia sy zanak'Andriamanitra. Ny mpitory filazantsara zany dia afaka mandray ny marika toko voalohany hatramin'ny toko fahavalo ianarana anao hoe ahoana ny ahafahana mandresy lahatra olona hanaiky fa Jesoa Kristy dia Mesia. Ao zany a raha te hifanatrika amin'ny vavolombelon'i Jehovah sika dia ao nareo mandeha satria ny vavolombelon'i Jehovah dia tsy manaiky any Jesoa ho Andriamanitra ho zanak'Andriamanitra ka raha te hifanatrika aminy zany sika ataovy ahy tsara ohatra fotsiny fa tsy ho ihany ny marika toko voalohany hatramin'ny toko fahavalo dia afaka miatrika azy tsara ianao fa tsy hoe tanano dia fantatry reny bareseo lahatra koa izy fa rehefa ohatra aloha ka mbola tsy matanjaka tsara ny sabatrao dia alefasa izy mody andala mandositra sao dia tratrany ao fa ianary tsara ny hilazan'ny olona hoe Jesoa dia Kristy Mesia ary zanak'Andriamanitra dia ao amin'ny marika toko voalohany hatramin'ny toko fahavalo sika mandinika tsara dia aza mitsoka témoin zany fa afaka mijoro tsara tsia Jesoa dia Mesia ary zanak'Andriamanitra. Ny toko fahavalo hatramin'ny toko fahafolo dia lalan'i Jesoa mankany Jerosalema olazao hoe tany Galilea izy dia tany Capernaum dia memandroso miakatra ho an'i Jerosalema ny lalany ary eny an-dalana izy dia manao ny asa nataony hatrany manasitrana manafaka ny olona amin'ny fatorany demoni sy ny sisa lalana lavitra zany raha manomboka ao sika toko fahavalo hatramin'ny toko fahafolo dia Galilea ry ambonimbony avaratra ry midina any Jerosalema raha ny saritany lalana tena lavitra zany. Ny toko faharaiky ambin'ny folo hatramin'ny toko fahatelo ambin'ny folo dia Jesoa ao Jerosalema. Jesoa ao Jerosalema. Niakatra ao Jerosalema Jesoa manomboka eo zany herinandro masina ny alahady ny sampandrovia tonga ao Jerosalema Jesoa miatrika ny herinandro farany amin'ny fiainany ary ny 4:15 dia ny alakamisy masina sy ny zoma masina ny andro farany mialoha ny hafatesany Jesoa ny toko 4:15 sy toko 5:20 fa ny toko 6:20 dia mizara roa tahaka izao. Andiny voalohany hatramin'ny fahavalo mitantara ny fitsanganan'i Jesoa tamin'ny maty araka ny marika fitsanganan'i Jesoa tamin'ny maty. Manamarika isika fa manomboka eo amin'ny 9 hatramin'ny 9:20 dia misy braquette ozy ny vazaha crochet. Inona moa ny hevitrio? Ny hevitrio dia ny hoe soratra tovana natao taty aoriana io andiny ny 7 hatramin'ny 9:20 amin'ny toko 9:20. Soratra tovana satria rehefa diniana ny filazantsara Grika voalohany tranainy dia tsy nahitana an'io soratra io. Fa ny mpanoratra taty aoriana zany ny hevitra ny hoe
andeha tovanana ka atambatra ny voalazandreo mpiarabelona tamin'i Jesoa dia ampina ity fitantarana ny amin'ny itsanganan' Jesoa ity ary faranana amin'ny tantarany akarany ho any an-danitra. Tafiditra ao anaty hoe ny teny fanorenana asa sy fampahelezana dia ny tenen'ny namantsika tary. Dia aza manontany akory sika dia ahoana zany le aza manampy, aza manala voalaza ho maty. Ino izy to manampy sady manala. Le Deutéronome marika tamin'ny 7:7 vakitsika dia hoe aza manampy, aza manala. Fa ny fandiniana ny soratra masina zany dia milaza fa mba afeno ny tantara ny itsanganan'i Jesoa ao amin'ny filazantsara ka ny marika dia natovany eo ity 19:9 ity. Ny tanjona araka ny voalaza teo dia ny ampahafantatra fa Jesoa dia ilay Mesia zanak'Andriamanitra. Manomboka eo amin'ny 1:1 jerentsika kely 1:1 sy ny 2:7 izay ny lalana hitondrany marika ny mpamaky Jesoa zanak'Andriamanitra. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo, ny niantohan'ny filazantsarani Jesoa Kristy zanak'Andriamanitra. Jesoa Kristy zanak'Andriamanitra. Ary ilay miaramila izay nanatrika ny nanomboana an'i Jesoa teo amin'ny hazo fijaliana dia nanana fanekempona hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Marika 5:7. Ary ny kapiteny izay nijanona tandrifiny raha nahita fa afaka toy izany ny aindy dia nanao hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Filazantsara ka ny marika dia mitarika ny mpamaky hino fa Jesoa ilay Kristy, ilay Mesia, ilay voahositra zanak'Andriamanitra. Dia iverenantsika kely vetivety ilay hoe filazantsara ny asa maika, filazantsara ny asa tsy miandriandry. Hodiny antsika tokoa hoe ahoana tokoa moa zany ao amin'ny filazantsara araka ny marika. Ao amin'ny 1 ny angalantsika ohatra ny amin'izany. Ny teny hoe niaraka tamin'izay dia manamarika ny filazantsara araka ny marika. Teny hoe niaraka tamin'izay. Teny tokana izy io amin'ny teny Grika eutis. Fa tsy hoe lava be ohatry ny teny malagasy, niaraka tamin'izay. Dia jerentsika fa ao amin'ny 1 io miverina impiry ny teny hoe niaraka tamin'izay impolo be izao. 1 misy teny hoe niaraka tamin'izay impolo. Arao tsara ary fa tsovakiko 12 zafady amin'ny teny frantsay 12 18 20 21 23 28 29 30 42 43. Hita ve? Niaraka tamin'izay, niaraka tamin'izay. Ohatra ny 42 43. Niaraka tamin'izay dia niaraka tamin'ny apokany. Na mipetra azy mafy Jesoa dia nampandeha azy niaraka tamin'izay. Dia tsy jerisika fa tsy ny any amin'ny faraparany indray amin'ny 4:14 ny andininy 43 45 72 nareo ambany eo ny 15:1. Misy efatra indray zany any amin'ny faraparany any fa eo tenatena ny tsy resantsika ntsony atao ohatra hoe tena manamarika ny filazantsara ka ny marika ny teny hoe niaraka tamin'izay ka azahoana milaza hoe ny filazantsara ka ny marika dia filazantsara ny asa
tsy miandry filazantsara ny asa inona ndray niaraka tamin'izay niaraka tamin'izay tsy hoe rehefa avy eo fa niaraka tamin'izay fa tsy hoe rehefa izany fa niaraka tamin'izay tsy miandriandry amin'ireo teny 4:20 manao hoe niaraka tamin'izay ao amin'ny baiboly dia 3:30 isa niaraka tamin'izay ao amin'ny marika baiboly manontolo zany a 4:20 ny teny hoe niaraka tamin'izay ny 3:30 amin'ireo a dia ao amin'ny marika avokoa ndao ary sika hijery vetivety ny mpanoratra ny fiantsona ny filazantsara moa dia hoe filazantsara araka ny mpanoratra dia voalaza hoe imarika iza imarika raha valimalana sakaizana zao mazavatsara hoe sakaizana izy a mpiara-dalana mpiara-dia tamin'ny Paoly zatonena ny mahasamihafa hoe namana sy sakaiza ny namana dia misy namako zao any fa tsy fantatra hoe aiza izy fa ny hoe sakaiza tsy hoe sakasy aiza fa fantatra hoe aiza io namako io le sakaiza zany a izay le hoe mpiara-dia na tsy miara-dia ary dia fantatra hoe aiza izy zay tena sakaiza fa tsy hoe namana dia any izy tsy fantatra hoe aiza misy azy fa ny sakaiza dia le hoe aiza izy fantatro ny momba azy fantatro ny misy azy zay le tenen'i Jesosy amin'ny Jaona 5:20 ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony tsy ataoko hoe mpanompo tsony ianareo fa sakaiza mpiara-dia tamin'ny Paoly izy hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:12 sy 5:20 ny filazana azy voalohany rehefa zohina ny momba azy ny anarana hoe Jaona marina ny filazana mantsika teo fa Jaona marika no anarana ao amin'io asan'ny apôstôly 12:25 io marika na ataoko hoe Jaona marika no anarany rehefa zohina dia olona mitovitovy izy Paoly samy jiosy ary manana ny zom-pirenena romana zany ny mahatafaraka azy anisany mahatafaraka azy tsy hoe mety izy tahaka ny Timoty fa sady manana zom-pirenena malagasy izy no manana zom-pirenena frantsay ohatra ny anina fa izy roa lahy ireo zany dia sady manana zom-pirenena jiosy mitondra anarana hoe Jaona i marika amin'ny mahajiosy azy fa mitondra anarana hoe marika izy amin'ny maha-romana azy tahaka ny Paoly mitondra anarana hoe Saoly amin'ny mahajiosy azy fa mitondra anarana hoe Paoly amin'ny maha-olom-pirenena romana azy inarako zao tsisy teny frantsay mihitsy hoe Katerina dia hoe Cédric tsisy za zany malagasy ranoray ray reny malagasy ray malagasy reny ary ariako zany eny andry ny havana hitantsika amin'izay zany fa inona nampifandray andreo anisany teny amin'ny fiarahamonina teny izy ny arakaraka teny fa nampiombon'ny filazantsara koa izy olona manana zom-pirenena romana zany ohatrantsika hoe manana zom-pirenena frantsay nanjanaka antsika dia ny frantsay ny mpanjanaka tamin'izany dia ny romana ka ny olona manana zom-pirenena romana tamin'izany olona eo amin'ny fiarahamonina dia mpisakaiza izy ireo tena mpiara-dia izy
ny dian'ny Paoly voalohany dia niarahany tamin'ny Marka. Dian'ny Paoly voalohany moa dia voarakitra ao amin'ny asany apôstôly 12:25 hatramin'ny 13:13. Somary fohy ny fitantarana an'io. Teo izy nanomboka niaraka ary tamin'ny dian'ny faharoa izy rehefa niady Barnabasy Paoly nifanditra mafy ny Baiboly. Tamin'izany rehefa misy mpiara-miasa mifanditra dia misaraka. Nareo le niofana tamin'ny lahatra izy an'izany fampiofana olo ny fiadanana tsika. Aza mianatra amin'ny Barnabasy sy Paoly. Fanditra mafy izy dia Marka sy Barnabasy lasa tarika hafa fa i Paoly naka ny Timoty. Le voatsela ny resantsika an'izay naka ny Timoty izy anatanteraka ny dia faharoa amin'ny fitoriana ny filazantsara. Asan'ny apôstôly 15:35-41. Fa rehefa zointsika ny soratra masina taty aoriana dia teo akaikin'ny Paoly izy tamin'ny Paoly no fatorana nigahatra amin'ny filazantsara. Zany hoe tonga tamin'ny fiombonana ihany izy na dia nisy amin'izay fisarahan'izay azy. Fifandraisan'ny Marka sy Barnabasy ny Kolosiana 4:10 sy ny asan'ny apôstôly 12:20 12:20 ilay Maria izay reniny jaona Marka dia lazaina fa anabaviny Barnabasy, zanaka anabaviny Barnabasy ilay niara-dalana tamin'ny Paoly tamin'ny fitoriana ny filazantsara zany i jaona Marka. Fa i jaona Marka koa dia zanaky Petera ara-panahy. Ny asan'ny apôstôly 12:20 ahitantsika an'izany rehefa nivoaka ny fonja i Petera dia tao an-tranon'ny Maria reniny jaona Marka izy no nivantana. Zanaky Petera ara-panahy i jaona Marka. Mpiara-dia tamin'ny Paoly izy fa zanaky Petera ara-panahy. Dia andrositsika amin'ity anjara mofinainantsika ity ho ratsika isan'andininy. Izay ny filazantsaraka ny Marka ankapobeny. Ho ratsika isan'andininy ny 7:12-13:20. Ny Marka 7:17 tsy zavatra vaovao amin'ny tantaran'ny fiangonana ny fisiany atao hoe fanenjena ina ny filazan'ny Marka 7:17 alova kitsika ny anaran'ny Tompo fa mitandrema ianareo fa atolotra amin'ny sinedriona sy ho kapoana ao amin'ny sinagoga ary hitsangana eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka no miamiko ianareo ho vavolombelona aminy. Misy dingana anankitelo ireo izay ambaran'ny Tompo fa izorany izay mijoro ho vavolombelona ny Tompo. Voalohany ho tsaraina raha-piangonana izy ny sinedriona dia ireo tompon'andraikitra ara-pivavahana izay misahana ny fitsaram-piangonana. Raha toa zany ka amin'ny fiainan'ny mpiangonana misy atsika erijekema dia ny atao hoe fifampiana, foibe na synodam-paritany. Rehefa tena mafimafy koa ny fitsarana dia miakatra mpendraikitra foibe. Sinedriona. Rehefa tonga eo amin'ny sinedriona dia ina ny toy? Kapoana ao amin'ny sinagoga. Mivoaka zany ny didim-pitsarana dia io ianao fa entinao am-piangonana.
Nenimpôly nokapohana indimapolo latsakaray 7 zay ny fitantarany fijaliana. Dia inona ny manaraka? Itsangana eo anatrehan'ny mpanapaka. Dinio ilay Salamo 110 teo fa misy an'izany ao. Na ny mpanapaka aza dia mikoya. Voakapoka eo amin'ny sinedrena ianao dia mitsangana eo amin'ny mpanapaka sy ny mpanjaka. Hoentina indray ara-panjakana dia izay nanjoan'i Jesoa ihany. Dia inge hovakitsika izany atao amin'ny marika ihany sika fa tsy handeha lavitra ao amin'ny Baiboly. Ny marika efa fampahafantaran'i Jesoa ny amin'izany. Ny marika toko voalohany 5:7. Mba vakianareo indray kosa. Resaka ny nanasitranana amin'ny boky io. 44-45 amin'ny anaran'ny Tompo. Ka nanao taminy hoe tandremo tsara mba tsy hisy holazainao namin'izana aminiza fa mandehana misy ho ampisolona ka manatera ny fanadiovana anao izay nandidy Mosesy ho vavolombelona amin'ireo. Nefa lasa ralelaka ny lazalaza sy nampiely izany zavatra izany ka dia tsy nahazo niditra miariary tao an-tanàna intsony Jesoa fa nitoetra tany ivelany. Tamin'ny tany foana izy dia nanatona azy ny olona avy ny tontolo iny. Tena niainana ny fanenjehana. Raha vao fantatra hoe Jesoa no nanadio an'ilay boka fa dedadedaka tany reto sitrana, ilay sitrana dia Jesoa no nanjary tsy nahazo niditra tao an-tanàna intsony. Tsy zavatra vaovao teo amin'ny tantarany fitoriana ny filazantsara ny fijoroana ho vavolombelona izany. Ny marika toko 1:9-10. Zao ny voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo. Ary izay tanàna tsy hampandroso anareo na tsy hiaino anareo raha miala ianareo dia ahitsany ny vovoka ao am-paladianareo ho vavolombelona aminy. Tsy voatery hoe kely mihitsy izany mpitory filazantsara. Dia ato amin'ity toko 7 tia araka ny voalaza teo any 5:7. Tao ndraitsika eo amin'ny toko 7:10. Eo amin'ny toko 7 izany dia tena tsy zavatra vaovao mihitsy izany hoe enjehana tsaraina no filazantsara. Eo amin'ny toko 7:10. Voasoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny firenena rehetra tsy maintsy hitoriana ny filazantsara aloha. Io dia milaza hoe ataon'i Jesosy Tompo ho lahara-pahamehana ny fitoriana ny filazantsara. Tsy hoe lahara-pahamehana ihany fa tsy maintsy atao io aloha. Tsy maintsy io aloha aza mitady zavatra. Izay ny hevitry ny hoe ary ny firenena rehetra tsy maintsy hitoriana ny filazantsara aloha. Tsy maintsy atao lahara-pahamehana ny fitoriana ny filazantsara. Filana fototra ny fiarahamonina ny fitoriana ny filazantsara. Izany koa dia dikan'io. Tena hoe filana fototra. Ohatra ny filantsika sakafo isan'andro. Ny filan'ny fiarahamonina ny filazantsara ka tsy maintsy atao tsy mandefitra. Tena marina amintsika fiangonana ve zany? Raha misy zavatra hafa zany eritreretintsika lahara-pahamehana atao faharoa fa ny fitoriana ny filazantsara no voalohany satria io ilainy ny fiarahamonina.
atsofitany hoe tsy mandefitra fa ndikany ao anatiny koa dia ny hoe tsy angatahan'andro izay ilay hoe filazantsarany tsy miandriandro aza mangatakandro mihitsy ny hoe raha pitso aho vao hitory amin'ity olona fiara miasa amity tonga ihany ny taom-baovao mbola tsy voatorinao ny filazantsara taminy fa filana fototra ho an'ny manodidina anao fitoriana ny filazantsara miaraka amin'izay dia torio ny filazantsara. Ao amin'io antiny fafolo ihany ny firenena rehetra dia tsy maintsy hitoriana ny filazantsara ny voambolana hoe hitoriana dia misy heviny hoe ny mpitory dia mahery fo, toriny ny mahery fo. Ambara-pabe maso ary amin'ny herim-po. Mahafinaritra io mahita an'ilay mpitory filazantsara. Mafana fo io. Torin'ny mahery fo ny filazantsara. Jaona mpanao batisa niogaoga tany an'efitra tany. Bebahy ianareo, bebahy ianareo. Nafana fo tokoa, tena nahery fo tamin'izany. Jesosy Kristy mbola nandimby azy rehefa tapadoha Jaona dia voalaza hoe niditra i Jesosy ary nitory ny teny manao hoe mibebahy ianareo fefa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Torak'izany koa ny apôstôly raha vao nilatsaka ny fanahy masina dia nijoro ny vavolombelony filazantsara izy. Misy filazana hoe ny firenena rehetra. Ny firenena rehetra dia milaza ny daholo be tsankanavaka nefa koa ny tsirairay tsy ankifidy. Ireo tsika ireo hitoriana ny filazantsara fa tsy mifidy koa hoe ianona 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 ianona. Tsika fiangonana indraindray dia manana fahazarana hafahafa no hoe ny olona mila vonjy ihany ka zaraina savony sy akanjo no hitoriana ny filazantsara. Fa ahoana ny fomba mba hanatonantsika ireo karazan'olona any anaty fiara tsy mataho-dalana lehibe ny orinasa. Iza no hoany? Marie Claire. Fieritreritry izany ity andininy fahafolo ity dia milaza hoe ny olona rehetra tsy ankanavaka fa ny olona tsirairay. Fiofanana tafika masina dia misy filazana ny toriteny ho an'ny daholobe ary ny dinika amin'ny tsirairay. Io zany tsy vitan'ny sarobe mantsy hoe toriteny ery ambony pipitry i pastera dia mafana foako izany fa ny fahombiazan'ny fitoriana ny filazantsara indrindra dia ny tsirairay. Fitoriana filazana tsara io fandraisan'olona vavaka dia rakarak'izay dinika entinao eo dia laza amin'izay pastera dia mifarana amin'ny vavaka. Reny tena fitoriana reny. Dia izay no hoe ny rehetra toriana amin'ny herim-po ny filazantsara ho an'ny rehetra tsy ankanavaka ary ho an'ny tsirairay tsy ankifidy. Ilako ty tena ianona le ao an-dalantsara miandry ao na iza tonga ao toriana amin'ny filazantsara. Ino moa zany izy manatona fa ny filazantsara dia izay amin'ny kerim-po mihitsy ny antontonana varavara ifampiresahana ny karazan'olona rehetra tsy ankifidy. Filazantsara tamin'ny andron'ny filazantsara eto amin'ity tenenan'i Jesosy ity mbola tsy nivoaomby tamin'ny hazo fijaliana izy filazantsara amin'io dia ny fanambarana hoe Jesosy Mesia zanak'Andriamanitra.
fa rehefa nioatra ny nahafatesan'i Jesosy nitsanganany tamin'ny maty ny filazantsara dia tonga fanambarana ny famonjena vitany Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Hitanareo ny fahasamihafana eo amin'ny vanim-potoana ny dikany atao hoe filazantsara. Tsika izao efa miaina aty amin'ny vanim-potoana ny filazantsara ny Jesosy Mesia zanak'Andriamanitra maty sy nitsangana tamin'ny maty. Fa ato amin'ny vanim-potoana ny tenenan'ny Tompo anio dia ny filazantsara fitorinany hoe io Jesosy io zanaky Maria sy Josefa dia zanak'Andriamanitra, ilay voahositr'Andriamanitra, Mesia zanak'Andriamanitra. Zany mila mariantsika izany araka amin'ny vanim-potoana ny hevitry ny atao hoe filazantsara. Ny amin'ny testamenta taloha inona indray ny atao hoe filazantsara ka nitoriana sy nambara. Any amin'ny mpaminany isika mahita inona ny atao hoe filazantsara. Marka 7:1-9:1. Inona ny voasoratra ao? Koa raha mitondra nareo atolotra izy dia aza manara teo izay holazainareo, fa izay teny omenanareo amin'izany ora izany no holazainareo fa tsy anareo no hiteny fa ny fanahy. Nanomboka any amin'ny tantaran'i Mosesy io. Za votsavava tsy mahay miteny, za miteny retirety eo fa omeko ianao e. Exodus 4:4. Samuel 2:7 vao tsy ela anjara mofinainantsika fa nahy ny Tompo no mametraka ny teny eo amin'ny lelako. Ny fiantsonany mpaminany Jeremia, ao amin'ny Jeremia 1, ny momba ny Daniela, ao amin'ny Daniela 7. Dia hitantsika koa amin'ny asan'ny apôstôly 2, lela mitarinafo, ny asan'ny apôstôly 2:4. Ary Paul raha nangataka vavaka tamin'ny fiangonana tao Efesosy dia niteny hoe mivavao Efesiana 2:1-20 hatramin'ny 20 sy 20 azafady. Efesiana 6:19-20. Azafady makao amin'ny Kolosianina. Mahareta amin'ny fivavahana, Kolosianina 4:2. Mahareta amin'ny fivavahana ka miambena amin'izany ampisaorina ary mangataka koa anay mba hamoan'Andriamanitra varavarana amin'ny teny hilazanay ny zava-miafina izay any Kristy sady izany namatorana mba hariariko tsara izay tahaka izay tokony hitenenako. Tena hoe Andriamanitra manome ny teny eo ambavany mpanompony. Any ampifatorany Paoly no miteny hoe mivavaha mba omen'Andriamanitra ny teny eo ambavako. Dia andehanantsika aingakaingana kely ny 13:12. Izao no voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo. Marka 13:12. Ahoana ilay izy? Misy fifanjevona ara-pianakaviana ve? Vandao jerentsika ry. Dikany hoe rahalahy. Aida aloha ilay marika teo. Marka 13:12. Voasoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ary ny rahalahy hanolotra ny rahalahy ho amin'ny fahafatesana, ary ny ray hanolotra ny zanany, ary ny zanaka hitsangana hanolotra ny ray ny aman-dreny ka hafaty azy. Mety hoe azo raisina ara-baky teny tamin'ny fiarahamonina jiosy, fa ny hevitry ny hoe rahalahy koa dia ny mpiray tanin-drazana. Ireo jiosy tahaka anao dia hanolotra ny
anolotra anao jiosy ho amin'ny fahafatesana. Ny ray anolotra ny zanany, ny zanaka hitsangana anolotra ny rainy aman-dreniny ka hafaty azy. Zany ny vokatry ny fijoroana ho vavolombelona. Ray tanindrazana amono ny ray tanindrazana aminy, ny mpianakavy ifamono ny ray anolotra. Izany le hoe ndana tsara inany, zay le manolotra, ndana tsara inany amin'ny sinejiona dia kapohanao amin'ny sinagoga dia alefa any amin'ny fitsarana ra-panjakana. Ny fahafatesana eto tsy tena hoe famononana dia maro aza ny kristianina maty martyr, fa efa anisan'ny fahafatesana koa ny famotehana. Tena potehan'ny mpianakavy ohatsy zany izay nivadika ho kristianina. Zany mbola misy mandraka ankehitriny. Ajiosy mivadika ho kristianina tena ariana amin'ny fianakaviana. Dia gejaina tsy hanana fahafahana. Trindry Paoly moa zany hoe tany am-ponja niatra ara-bakitely tamin'ny mpijoro vavolombelona. Ny zanaka, ny hevitry ny zanaka eto tsy ao aloha le hoe tena nateraka, fa ny heviny koa dia hoe namana akaiky na koa olo-pehezina eo amin'ny fitantanana fiarahamonina na fitantanana arak'asa. Dia izay mety hoe ny lehibe anao amin'ny asa zany no manolotra anao ho tsaraina no ny fijoroanao ho vavolombelona. Ny zanaka koa eto dia mety ilay natokisanao, fa ny zanaka misy voambolana malagasy moa mifatotra. Zanaka izany dia tena hoe olona mikorina any aminy raha ny ray aman-dreniny. Fa ny hevitry ny hoe zanaka koa eto tena dia olona tena ny fankaty be, mpifatotra azy dia afaka hifamadika noho ny filazantsara ka ny fatodrahan'ny olona anankiray dia afaka mitory ny olona anankiray noho ny filazantsara ianatrehan'ny sinetriona sy ny fanjakana. Izany no ampiomanan'ny tompo ny mpianatry hoe aza ianao rehefa kristianina dia miomana, fa ny manodidina anao dia mety hanenjika anao, anolotra anao, ho tsaraina ny fijoroana ho vavolombelonao. Tena tanteraka tamin'ny mpianatra izany. Fa ity no fampahirezana ho fiarovana ny fanorantenan'ny vavolombelon'ny tompo. Araka ny voalaza teo ny marika toko 17 andininy 17. Voasoratra hoe ho anan'ny olona rehetra ianareo no nianarako, fa izay maharitra hatramin'ny farany no ho vonjena. Misy andinin-tsoratra masina miara-dalana amin'ireo ato amin'ny baiboly. Mety mbola tsy hitatsika, tsy fantatro nareo ngamba efa nahita. Ohatra hoe dadalanto ngamba efa nahita, izaho mbola tsy nahita tsara mihitsy raha tsy androany. Daniel 12. Mila dinihana eo andinin-tsoratra masina, inona ny hevitra io. Bokin'ny Daniel moa dia vosikajy ao anatiny atao hoe soratra apokaliptika. Daniel 12. Io kosa re mba vakio mafy mihitsy fa za rehefa hoe mampamaky anao ohatra ny tsisy zavatra henoko aty aloha aty. 12. Ndao hoe amin'ny anaran'ny tompo sambatra. Efa hitanareo ve io soratra masina io? Daniel 12. Tena hoe mandalo fotsiny. Diam moa zany mahatsara anazy ny taremarika azy dia soratany feno. Dia tsy mampivadika totoa fa raha io zao soratana feno dia ny hoe 3000 1300
35 diamy tonga dia hitantsika taremarika izany mahafinaritra amin'ny diama misy taremarika be deaibe ao amin'ny baiboly misy perikopa tena feno taremarika ny azy tonga dia soratana dia io reo andao hoe mba diniany indray andro inona ny dikan'io soratra apokaliptika io misy dikany raha ohatra ka halalinitsika fa ny tiana olazaina dia hoe misy teny izay mitovy hevitra amin'ity marika 13 ty ao amin'ny baiboly ohatra io Daniel toko 12:12 io betsaka andao dingadingantsika dia ho any amin'ny apokalipsy sika apokalipsy 2:10 3:10 efa nirantsika voaingana zany apokalipsy toko 1:10 ho an'ny Smirna io otsely sika niaraka tamin'io aoka ho matoka hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satroboninahitra fiainana dia ny 3:10 na voasoratra ho an'ny fiangonana Philadelphie tany mafy izay anananao mba tsy hisiaka ny satroboninahitra ao 3:11 dia 3:10 satria efa nitandrina ny teniko amin'ny faharetana ianao za kosa hiaro anao ho avonjy amin'ny andro fakapanaza efa hiatra amin'izao tontolo izao ampaherezany soratra masinaritra hatramin'ny farany sika manoloana ny faninjehana sy ny fankalan'ny manodidina antsika dia farantsika eo ty fiarahamandinika soratra masiny mba eritrereto tsopony amin'izay voazara tamintsika ny hoe inona re ny azonao hiainana amin'izany fiarahamandinika soratra masiny izany efa tsara raha toka tadidinao sy ho fiainanao ny marika 13 ho alan'ny olona rehetra ianareo no ny anarako fa izay mahatratra ny farany no mivonjena hivavaka isika misaotra tompo noho ny fitiavanao sy ny famitramponao aminay namelanay manoloana ny soratra masina ka nitarianao anay tamin'ny fandiniana izany dia ho fiainanay ireny fandiniana ireny tsy hijanonao anay ihany fa ho zarainay amin'ny hafa koa omeo anay ny fanahy masina nampy amin'ny fitadidiana ampahirezo amin'ny fanahy masina izahay mba andray ireny tena ireny ao am-ponay dia hiaro anay tokoa ianao amin'ny fankalan'ny manodidina amin'ny fikendren'ny satana ajoroa ivavolombelonao izay nyity tontolo andro ity amin'ny teny sy amin'ny asa ambino amin'ny lalakalehanay koa amin'ny ezaka rehetra ataonay fianarana asa fivelomany fikarakarana tokantrano tsampanay anay fa Andriamanitra eo akaikinay ianao ary Jesosy Kristy dia mamonjy anay sy miaro anay mandraka riva indreo ny tanànakay tononay eo ambany tanam-pahasoavanao izy ireny na ny lavitra na ny akaiky indreo ny mpiarabelona aminay ny mpiaramonina ny mpiaramiasa ny mpiaramianatra ataovy mifanatrika aminao sy ny fahasoavanao ary andray ny famonjenao amin'ny Jesosy Kristy ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty jereo ny firenenay Andriamanitra eo mpiandrasana ny valim-pifidianana dia ataovy mitodika aminao ilay tompony rany sy ny fahamarinana mivavaka ho an'ny firenena manerana ny tany koa izahay mba hahafahan'ny firenena manaiky ianao Jesosy ilay Mesia zanak'Andriamanitra velona ny adi-panahinay tsy miafina aminao dia hidiro an-tsehatra ny manahirana ny mpiarabelona aminay ara-pahasalamana ny amin'ireo voafonja ny amin'ny fitsarana ny amin'ny zavatra samihafa mety mahabe fanahina dia ianao tompo no angatahanay mbola hitantana sy andohana ny tsirairay amin'izany tambatray ary mivavaka ny enam-pianarana Jesosy manao hoe iranay izay ny an-danitra ho masinina ny anaranao ho tonga ny ny fanjakanao atao any ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra meo anay izy amin'ny sahaza ao anay
ary mamelany eloka hitahaka ny namelanay izay meloka tany aza mitondranay amin'ny fakapana manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raha iso tanteraka aminareo nitsodranotonona amin'ny anaranto ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra hatramin'izao ka ho mandrakizay izy iaranao na mivoaka na miditra amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.